Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Sina na marikoriko ny fahoriany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Amen. Ivavaka isika. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra, tsy mitrahatra manome voninahitra ny anaranao zay isa-maraina tahaka an'izao, eny isaky ny ora sy minitra sy segondra akory aza, satria lehibe loatra ny famondramponao aminay zanak'olombelona. Mankasitraka indrindra ray malala amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao, mbola nanomezanao anay izao tombonandro fahavelomana izao, ahafahanay midera ny anaranao sy manome voninahitra ny anaranao masina. Hoy tokoa zahay hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Manisy teny eto anaty anao Jesosy, satria matsapa tena tokoa fa tsy tanteraka, fa vao misokatra tokoa ny masonay dia betsaka ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, eny fa na dia amin'ny eritreritray mangina aza. Ko mety ezy ianao anadio anay amin'ny ranao soa indray amin'izao maraina izao Jesosy, ary diovy zahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Matoky tanteraka tokoa fa noho ny famonjena vitanao teo Golgota, tanteranao tokoa le teninao fa izay manantona anao tsy mba misy olavinao. Raiso indray zay Jesosy ho zanakao, ary dia meo anay ny famondram-po ary ny famelan-keloka feno hoentina indray amakivaky izao tontolon'andro androany izao. Tompo ao fananao mahery no aoka hitarika anay tsirairay avy, hitady ny fahamarinanao, aoka ny fanahy masonao anatrika feno izao fotoana izao, ary zay teny rehetra mampahirezana ny mpanomponao dia aoka ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Aoka anao hitombo Kristy Jesosy, fa ny mpanompo izany ho finidinao amin'ny teny io ty izarany teninao kosa dia hiena eo anatrehanao ilay masina indrindra. Mitenena Tompo, mitenena Jesosy, mangetaeta ny fahamarinanao zahay. Amen. Miarahabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ny lohateniny fampahirezana amin'ity maraina ity dia fiangonana mpandresy miaraka amin'ny Kristy. Mpandresy miaraka amin'ny Kristy. Hojerentsika ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Matio 5:10, 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Rehefa hita zany vakena amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta, manao hoe: ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisari Filipo i Jesosy, dia nanontany ny mpiainana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo: hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia, na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofamandrà no naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Amen. Ray masonao, mana-masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Napetraky Matio mazava tsara hatramin'ny voalohany ny amin'ny hoe iza moa Jesosy. No mafisiny ray izany tamin'ny nanaovana batisa azy any amin'ny Matio 7:17 any. Eny fa na dia ny demonia aza dia mba nanambara an Jesosy. Matio 7:17. Ka na ny vahoaka, eny, na ny mpianatra aza dia niezaka mafy hahafantatra
an'izany Jesosy izany. I Jesosy mihitsy ary tamin'ny farany araka an'izao tantara izao no niatrika ilay resaka bivantana raha nitokana niaraka tamin'ny mpianany tany ivelan'ny tanànan'i Israely izy tao Kaisara Filipo. Zany dia toerana akaikin'ny loharanon'ny on'ny Jordana. Hoy Jesosy tamin'izy ireo, ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Betsaka araka ny endrika teo ny valiten'izy ireo tamin'izany. Ao nilaza hoe Jona mpanao batisy izy, Elia, Jeremia, ny mpaminany rehetra, sy ny sisa. Mazava tsara nefa ry havana. Ny valiteny izay nataony Petera, ary zany ho filazantsara ho toriana amintsika amin'ity maraina ity, izay mitondra ny tenin'izy rehetra. Hoy Petera hoe, ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. No amafisin'i Jesosy izay voalazan'ny Petera izay, fa izy tokoa no zanak'Andriamanitra ary ilay Mesian'i Israely sy izao tontolo izao. Nolazainy mazava tsara fa tsy hevitra nampisainan'olombelona no nahatonga ny Petera hanao izao fanambarana izao, fa nahazo ny fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra ray izy. Ny fanontaniana amiko sy aminao koa dia tahaka an'izao hoe ho aiza ianao koa? Ataontsika ho iza moa i Jesosy Kristy? Raha vao mandray an'i Kristy mantsy ny olona iray ry havana, dia misy fanambarana mivantana izay nanokafan'Andriamanitra ny masom-panahy izany olona izany mba hahitany ny fahamarinana amin'ny ara-panahy. Azany ahafantarantsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra fanamaherintsika ahafantatra ny zava-miafina rehetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indrisy anefa misy koa ny efa nandray an'i Kristy fa noho mety ny filomanosana ao anatin'ny fotaka mandrevon'ny fahotana dia jamba ny masom-panahy ka tsy mahita ny fahamarinan'Andriamanitra. Eny, mety manadino tanteraka tokoa aza hoe i Kristy ane no zanak'Andriamanitra velona. Mbola nanohy ny fanambarany tamin'ny Petera i Jesosy ka nanao hoe, eto amin'ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiaina tsy hita ho izy dia tsy haharesy azy. Ireo teny ireo no mety Jesosy manome toky hanorina ny fiangonany eo ambonin'ny fahamarinany izay fieken'ny Petera sy ireo mpianatra hafa izay milaza fa i Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ka dia natsoiny hoe Petera, i Petera, ilay mpianana zany. Amin'ny teny Grika manko, zany Petera zany dia midika voalohany aloha Petros. Petros manambara vato kely no heviny zany. Dia nitohizany tamin'ny hoe ambonin'ny vatolampy. Lehibe zany, dia amin'ny teny Grika koa ilay vatolampy lehibe manambara hoe Petra. Ny hevitra zany hoe vato be zany, vato lehibe. Zany hoe ny tian'Andriamanitra ambarany zany amin'ny Petera dia aoriny Jesosy eo ambony fiekena matanjaka izay nataony Petera ny fiangonany. Averina indray. Naoriny Jesosy eo ambony fiekena matanjaka izay nataony Petera ny fiangonany. Noho izany ry havana dia Jesosy Kristy no vatolampy fototra voalohany sady lehibe iorenan'izany fiangonana izany. Voalazan'ny Petera raha teo zany amin'ny epistily izay nosoratany taratasy voalohany nosoratany fa i Jesosy hozy izy no vato velona. Jesosy hozy izy no vato fehizoro voafidy sady tsara. Jesosy hozy no vato izay nolavy ny mpanao trano. Any Petera voalohany toko faharoa andininy fahefatrany. Koa dia i Petera mba amin'ny kristianina hafa rehetra koa zany dia samy vato velona izay manjary tena iray amin'ny rafitra ilay trano fanahy natsangan'Andriamanitra. Hoy Petera voalohany toko faharoa andininy fahadimy. Noho izany ry havana malala, ny vavahady ny fiaina tsy hita dia ireo zany manondro ireo demonia sy paikanady ratsy rehetra, ireo paikady zany
ratsy rehetra azony Satana atao zany mba hahafahany manapotika ny fiangonana na manohitra ny iraka efainy eto amin'izao tontolo izao. Tsy midika nefa izany hoe misy mpino na fiangonana tsirairay zany, isa moa ny fiangonana, ianao izao izay antsoina hoe eklezia zany, na hoe misy antokom-pinoana tsy mety ho tratsy ny mety ataontsika ohatra fampianaran-diso, na hoe tsy ho resy ny ota na ny fandrikisatana. Jesosy mihitsy no efa nampitandrina ny mpino sy ny fiangonana na ny tsirairay avy zany vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny hoe tsy fahombiazany amin'ny ara-panahy zany izay mety hitranga. Azany na tonga ny boky Apokalipsy izay nisoratan'i Jaona hoe nilaza izy hoe koatsarovo izy amin'ny anaran'i Jesosy, Apokalipsy 2:5, koatsarovo izy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Ny hoe zany ny vavahadin'ny fianatsita dia ny tian'io ampahantsoratra masina io ambara dia ny hoe na manao izay ratsy tratry ny heriny aza i Satana ry havana, ny fiangonana aorin'i Kristy kosa dia izao tsy ho azony Satana resena any amparany. Hitsangana ampinoana sy amin'ny fahefana ary amin'ny herin'ny fanahy masina izay fiangonana tena an'Andriamanitra tokoa. Ka izao afaka hanafika izy an'ilay fanjakany haizina eo ambany fanapahany Satana. Ary inona no ataony amin'izany? Mitondra amin'ny famonjena ny olona izy ho afaka miota, ny aretana, ny fanandevozana, ny tsindry azo lena, ny zavatra maro samihafa rehetra izay sedrany zanak'Andriamanitra indrindra aty aparany. Voalazany soratra masina tokoa hoe any aparany andro isy andro mahory ka na oviana dia tsy ho ravan'ny Satana na ho voasakany izay fiangonana aorin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eny hoy ny fanontaniana teo hoe ataotsika iza tokoa moa Kristy? Eto amin'ity vatolampy ity hoy ny Tompo no hanorenako ny fiangonako ary ny vavahady tsy hita aza ozy tsy haharesy azy. Alahoery ary ry havana malalo amin'ny Tompo ry fiangonan'Andriamanitra, ry kristianina malalo, manao izay ho afany tokoa ilay ratsy araka ny voalazan'ny apôstôly tokoa hoe izy dia mierina tahaka ny lioana dia mitady izay rapo. Fa ianao zanak'Andriamanitra ry havana malala, izay mety mandeha tokoa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia zao tsy hatahotra nangororo ny fonao. Azany ny ten'Andriamanitra antsika isan'andro hoe moa tsy efa nandidy anao fa mahereza ary matanja. Aza matahotra ana mivady-po fa matoky ny tenin'ny Tompo ny laza hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Tiatsika ny havana malala. Fa izao misy nevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra indraindray noho ny ota, noho ny zavatra maro samihafa rehetra variana amin'izao fiainana izao. Kanefa reny rehetrarehetra ireny ry havana dia ataon'Andriamanitra fitaovana ihany koa, indrindrandrindra rehefa mandalo ady sarotra isika ry havana, iverenantsika amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana voalohany. Fa mahatoky tokoa ilay niantso antsika. Izy tokoa no hanefa izany raha makatoa azy itsika miverina ho amintsika ry havana malala. Koa ankehitriny ary dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fampaherezana zao tokoa hoe mandresy engetsika ry havany, handresy engetsika miaraka amin'ilay tiatsika. Eny hoy ny tenin'Andriamanitra tokoa hoe araka ny voalazan'ny Paoly, iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa faninjehana sa mosary? Sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Eny hoy ny Tompo hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manohitra noho ny mpandresy itsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Fa mahatoky aho fa nafahafatesana
na fiainana, na anjely, na ireo fanampahana amin'ny zavatra kehitriny, na zavatra ho avy na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Jesosy tompo tonga tamin'izao tontolo izao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nandao ny lampany voninahiny izy nanetry tena, niditra tao Betlehema, nanaiky ateraka teo ambony fihinanam-biloa. Ho ankalazaintsika ato izany. Ary dia nanetry tena izy. Nanasa ny tongony mpianana izy. Nanasitrana ny marary izy. Nampitsangana ny maty izy. Nampalady ny marinina. Nampahiratra ny jamba. Nanadio ny boka. Nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy izy. Ho fanavotanay. Sy hanampaka ny sotro ny aleko maty. Ahatonga ny fiangonan'Andriamanitra ho mpandresy miaraka aminy. Ka izao sainao koa, raha matoky an'izany fandresen'i Kristy mezimezina izany. Fa ny Andriamanitra tsika dia tsy mba sanatria Andriamanitra maty, fa Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty. Afaka ihany koa hampandresy ny endrikendrika zay sarosafafatesana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Indrindra ny fiainam-piangonana izay misy anao ankehitriny. Matoky ny tenin'ny Tompo. Fa izy tokoa rehefa tia dia tiany azy hatramin'ny farany. Fa na dia ratsy ara ianareo ny Tompo manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Maika va izay rainareo any an-danitra ozy. Tsy manome ny famelan-keloka ho an'izay mangataka aminy. Anio ry havana. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe, amin'ity anio ity fiangonana mpandresy miaraka amin'ny Kristy. Ianao dia any Kristy. Izao sy ianao dia any Kristy. Satria efa voavidiny tamin'ny ranosoa. Fa amin'izao sisa izao kosa hoy ny Tompo hoe anaka atolory ahy ny fonao dia ho mpandresy ianao. Azy irery ny voninahitra antsika tsirairay avy kosa ny fandresena satria mahery ary velona i Kristy izay vavahaditsika. Amen. Vavaka isika ry havana. Tompo, misaotra anao zahay satria na dia tsy mendrika tokoa aza zanakam-panao meloka, taranakam-panao ratsy, zanakam-paniasia. Mbola toloranao ny fitiavanao ankehitriny, ampaherezinao amin'izao ady mangotraka amin'ny ara-panahy indrindra amaha-kristianina izao araka ny teninao hoe izay manara-dianao tsy maintsy hitondra ny azo fijalianao ary tsy maintsy hiatra fahoriana tokoa zahay. Satria tsy mora tokoa izany hoe manoana ho kristiana izany. Mandrofotsia amin'ny fiainanay ilay ratsy tsy misintona anay ho very isanandro isaraka, hampisaraka anay aminao. Alefa ny daholo ty zana-tsipika rehetra ty herikerehan'ny fosifananay ihany koa. Ao ny ady ny olana maro samihafa rehetra ny aretina, ny fiezahan-toetra maro, ny korotana, ny tabataba, izao rehetra rehetra reny anefa avelanao iseho ihany koa hijerevanao, hitsapanao ny finoanay, anambaranao tokoa taminay tamin'ity anio ty hoe ataonareo iza moa ny zanak'Andriamanitra. Jesosy ianao tokoa no zanak'Andriamanitra velona, Kristy n'Andriamanitra velona ianao Jesosy. Mahay manafaka anay amin'ny ota maro samihafa rehetra ianao. Satria ny tenao tokoa milaza fa nivesatra ny aretinay ianao, nitondra ny fahorianay ianao Jesosy. Ianao tokoa mahay mamaha ny fatotray tsirairay avy. Ianao koa mahay mamaha olana sy amin'ny zavatra maro samihafa rehetra sedrainay amin'izao fiainana izao. O Jesosy malalo fona aminao. Fona aminao Tompo amin'ity maraina ity. Raha tsy tanterakay tokoa Jesosy. Ny teninao hoe ataonao iza tokoa moa ianao. Indraindray izay Jesosy adininay no maha-Andriamanitra velona anao Tompo. Mifona Jesosy. Mifona ihany koa amin'ny tsy fankatoavanay ny lalànao ka mbola andehananay amin'ny faneniana mihitsy aza Jesosy, amin'ny ditry ny nofo,
anaovanay zavatra tsy fanaraka amin'ny sitraponao, ny toepo toepanahy fomba maro samihafa rehetra tsy maneno voninahitra ao amin'ny fiainanay Jesosy. Mifona aminao tompo amin'ny fiakelezany finoanay fa na dia ambaranao tokoa zao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia matetika tokoa zahay raha mandalo ady dia mierikirika ary dia miena ny finoanay Jesosy to mitady famonjena any amin'ny hafa izahay tompo zany rehetrarehetra izany Jesosy. Sakasitrahanao kanefa dia tamin'ity anio tia mbola nasehonao na hariharinao ny fitiavanao anay tsy mety levona Jesosy. Taio ny tsirairay avy tompo, taio Jesosy fa mandalo ady tompo malala o, taio tompo mandalo fizahon-toetra mamaivay koa ny akamaroanay Jesosy o tompo, taio Jesosy o fa miraparapa anatiny aizina tokoa tompo ny fiainanay matetika Jesosy kanefa eo ianao velona ilay fahazavany zao tontolo zao mbola manahoako ny filazantsaranao Kristy mpanjaka malalo. Taio ary zay Jesosy malala iverina fitiavana voalohany Jesosy ho tianao amin'ny fona manontolo anajanao tokoa araka ny teninao hoe raha ray ary aho aizary zay ajako raha tompo aho aizary zay tao atrahy ka ho tianao zahay tompo eny hanatenanao atrany ninina ady ninina tolona Jesosy ary hatoky hatramin'ny farany fa ny teninao milaza fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany ho ianao no hovonjenao. Ka io ny zanakao tsirairay avy Jesosy malalako manao zay ho afany tokoa hitady anao Jesosy io. Niza zay mahery zao filazantsara zao Jesosy tanteraho aminy ilay tsodrano mahery ho an'ny mpanomponao tsirairay avy manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray nanomezany zanan'ilay tokana dia Kristy Jesosy avy any Nazareta izany mba tsy sovery zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izay noteneniny amintsika tokoa ataovy ho ampy anao ny fahasoavako iny tompo ary ny fiadanany Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ka nolazainy amiko sy aminao tokoa hoe fiadanako ny anomeko anareo hoe fiadanako ny avelako ho anareo. Mandehanao i tompo amin'ny fifalian'ny tomponao fa izao iny tompo rehefa tia dia tia ny ay tokoa hatramin'ny farany. Ho anao kosa Kristy Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo Andriamanitra mahery be voninahitra loloavonay amin'ny tampony lohanay Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsara sady mpanao tsara anao ny saotra anao ny dera anao ny haja anao ny voninahitra anao ny hery anao ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatramy an-danitra anao efa hatramin'ny taloha izany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay fa ho an'ny zanakao kosa ankehitriny Jesosy nandray ny filazantsara anao ho an'ny zanakao ny fanasitrana lafena tononoko ny fanasitrana lamianaran'i Jesosy avy a Nazareta tononoko ny fandresena tononoko ny famonjena. Alleluia. Amen.